Olona iray indray no namoy ny vokatry ny Covid-19 ny talata 10 Aogositra araka ny tatitra teo anivon'ny manjerim-panjakana androany alarobia izay avy eto Analamanga. Tafakatra 770 araka izany isan'ireo olona maty vokatry ny Covid-19 hatramin'ny antombohan'ny aretina teto Madagasikara. Ankoatra izay dia nitombo efatra indray ireo olona voamarina amin'ny fomba ofisialy fa mitondra ny tsimok'aretina coronavirus ao omaly talata tao anaty fitiliana 450. Iray avy teto Analamanga atsinana ny matsiatra ambony ary alaotra mangoro. Olona 12 no anaty fitsaboana ka ahitana fahasarotana avokoa, 12 kosa no sitrana. Manomboka androany 12 Aogositra dia tsy 12 intsony ny faritra eto Madagasikara fa lasa 13. Nataon'ny filoham-pirenena sony androany alarobia teny Avoloa ny didim-panjakana mampanan-kery ny lalàna mametraka ity faritra vaovao ity izay mampisaraka oroa ny faritra Vaovao fidin'entana. Raha ny nambaran'ny filoham-pirenena nandritra ny fandraisam-pitenenana dia mba ahafahana manafaingana ny fampandrosoana no anton'izao. Distrika 3 no andravitra ny vatovavy, Mananjary, Nosy-Varika ary Fanadina, Vohipeno, Manakara ary Konkosa no andravitra ny fitovinany. Na dia mbola tsy tafapetraka aza ny governora Vaovao hitantana ny faritra vatovavy dia efa vonina tanteraka ny teti-bola sy ny milina fanamboaran-dalana ho an'ny faritra Vaovao. 3 andro taorian'ny nanasan'ny filohan'ny Repoblika ny tompon'andraiki-panjakana isan-tokony hitady vahaolana momba ny fiakaran'ny vidin'entana dia niaona tamin'ireo mpandraharaha-mpikambana ao amin'ny sendikan'ny Indostria eto Madagasikara ny ministera ny Indostria, ny Varotra ary ny asa-tanana. Ny mikasika ny vidin'entana ilaina andavanandro no niompana ny Nidinika sy ny ady hevitra ka tanjona tamin'izany ny amaritana paikady aingana sy maharitra ifehezana izany vidin'entana izany hoy ny avy ao amin'ny sendikan'ny Indostria. Anisan'ny nambaran'ny filohan'ny Repoblika tamin'ny alahady teo fa raha tsy nanaiky izay mety ho fandaminana ireo mpiantsehatra sasany eto an-toerana dia andray andraikitra amin'ny fanafarana entana amin'ny sambo maro avy any ivelany izy.